Faly miarabantsika tsirairay avy indray satria izao maraina zomafy 4 oktobra izao indray satria n'Andriamanitra isika fa mbola nomeny izao fotoana izao koa fa antsika mandray ny teniny. Lohandirantsika ny amin'ny mofonaina ny dia vavaka isika. Ianay tsara ndezan-danitra tolontsainao ny dera ny lasa ny atsa sy ny voninahitra. Sotranao zaray ao satria tombontsoa lehibe nananay ianao. Sotranao ihany koa izay mitantana anay tsirairay avy. Ary mbola afaka mandray ny teninao izay ankehitriny fa dia raisinay ho fifaliana lehibe ho anay izany. Mitenena ray eo fa voninkainanao izay minaran'i Jesosy. Amen. Ny teny mofonenantsika androany dia manao hoe tonga lafatra ny drafitr'Andriamanitra. Nalaina amin'ny Hebreo 1:7 sy ny 10 manao hoe finoana no nivanianana tany amin'ny tany nolazainy teny fikasana toy ny any amin'ny tanin'olona mitoetra anday mba amin'ny Isaka sy Jakoba mpiara-mandova izany teny fikasana izany aminy fa nanan-tena azo ny tanàna misy fanorenana izy. Andriamanitra no tompo marika sy mpanao azy, mpanao an'izany. Amen. Niakatra ho amin'ray Jesosy mba hisolo tenany olombelona. Izay maneho ny endriny dia hoentin'Andriamanitra miaraka aminy mba hibanjina ny voninahiny sy iombonany aminy koa. Misy fitoerana voavoatra ho an'ireo mpivahiny teto an-tany. Misy fitahiana, misy satro-boninahitra ary mari-pakasitrahany fandresena ho an'ny olona marina. Any amin'ilay tontolo avy dia hazava tsara amintsika izay rehetra manahirantsaina antsika na sarotra akarina teo amin'ny fitondran'Andriamanitra. Velarina eo anoloantsika ny tsiambaratelo ny fahasoavana raha tsy nahita afa-tsy ny savorovoro sy fahadisom-pana tenana ny saintsika voafetra teo aloha dia hita firindrana mahafinaritra kosa isika. Tsy misy fahoriana any amin'ny rivo-piainan'ny lanitra, tsy misy ranomaso any amin'ny fonenan'ireo voahavotra, tsy misy fitanjozoran'ny mpandevina any, tsy misy mariky ny fisaonana any. Fa io ny Isaia manao azy hoe tsy misy amin'ny mponina ao ilaza hoe marary aho, ny olona izay mitoetra ao dia voavela heloka. Saintsaina izany ka ambara ao amin'ireo zanaky ny fahoriana sy ny alahelo ary asao izy hiravoravo amin'ny fanantenana. Arakaraky ny anakekezantsika azy no ahatazanantsika ny adion'ny toetrany sy ny fahalehibiazany sy tombotsika ihany koa amin'ny fanetretena. Arakaraky ny itiavantsika ny Jesosy no ahatonga ny izaho hietry ka ho adino tanteraka. Izay malemy fanahy sy madio indrindra ary tsotra tahaka ny zaza no ho atanjahana ao amin'ny ady. Ho atanjahana fantatra ny fanahiny sy ny toe-panahiny izay mahatsapa ny fahalemeny ka mitolona amin'Andriamanitra toa an'i Jakoba mitalao hoe tsy avelako ianao raha tsy itahinao ahako. Izany no androso amin'ny famelomeloman'ny fanahy masina. Ho voadidin'ny rivo-piainan'ny lanitra izy, andehandehanao soa ho hery lehibe izay hanohana ny fivavahan'i Kristy ny asany. Izao no tarovy amin'ity maraina ity, vonona hamonjy antsika ao anatin'ny fotoan-tsarotra ilay Andriamantsika. Fantany tsara ny miafina indrindra ao amin'ny saina, fantany tsara ny miafina indrindra ao amin'ny fo. Ary rehefa ao anatin'ny fahaverezan-kevitra ianao na tsy mbola namboraka ny olona anao akory azy ianao dia efa mamolavola fomba hanafahana anao Kristy. Amen. Andriamanitra tompo tianay eo misaotra anao ny amin'ny fitsinjovanao amin'ny fiainanay manokana. Tompo ameo ny fankahirezana avy aminao izay isan'andro ary aoka ianao tokoa no tokonay mba haritra hatramin'ny farany izay. Anaran'i Jesosy. Amen. Happy